kizina mitenena amini firenena fayanao nunatina anamba situka mafini anjumara mandeala Siga
Fiangohan'ny programatsika mirotsaka eto ny fanatrehan'Andriamanitra miasa eto ny tompo miaraka mivavaka ny amana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy atsakany ny tananao Jehova Andriamanitra tompo mipasika ianao tompo mifiraviravona tompo ny sabata mangataka ny famondraponao mangataka ny fahatsaranao mamindrafo amin'ity fotoan'ity ho amin'ny sabatan'olona rehetra ny lehilahy vehivavy tanoha ny fanahinao atompo dia rehefa nafitinao masina indrindra arotsay eto ameno anay tsiraray ahy dia ho sitrana ny any marary ody ampifaliana ny malahelo ho rava ny asan'ny devoly tsy hoambina tsanakely aoarana inona moa nataontsika ny amin'ny devoly amary amin'anaran'i Jesosy roay amamama amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy roay ny asa maizina pino rehetra mako miaraka aminay amin'ny anaran'i Jesosy itsakitsao ambany tokotra ny asan'ny devoly voaka ny fanameloto rehetra roay ny amin'ny anaran'i Jesosy Alleluia, Hosanna. Misy herin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Ianao no handray an'izany herin'Andriamanitra zany androany. Vavaka zany apôstôly Jehova o, fony mbola tsy miposaka ny masoandro dia efa teo aminao ny mpanomponao. Ny talao sy nangataka ny amin'ny fanatrehanao ny amin'ny famaranana ny firaviravona lehibe. Saotra tompo fa eto ianao androany. Ary hitsangana vavolombelona nambarany vonina impanavy aminao fahagagana fanasitranana sy fitahiana dia mino aho noho ny amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa tsy hitahaka edretra ny valombavaka avy aminao. Ianao aniana tsotra ny tananao ametra tanana amin'ny olona rehetra amin'ny fanahy masina mba hisy mirakla ara-pitahiana ara-pahasalamana amin'ny lafiny rehetra ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra ray masina.
ary ianao koa dia ilaza hiasa aminay tsy raharay avy ka andravarava ny asany devolo rehetra na eny am'rivotra zany na zay napetraka teto dia efa tsy anakeritra anapahefana eo natrehan'izay teny velona lefanao hoe tompo fa efa mitenenao manao hoe efa madio raha teo nareo ny amin'ny teniko dia zany teninao zany tompo anadio fofo tsaina fa na tena ny aina hitondra fahasoavana famonjena ho an'isam-batan'olona amin'ny anaran'i Jesosy nahotrany bavaka zany alleloia amen tehaka mafy betsika azo toerana ny tenin'Andriamanitra ho resantsika eto androany fampahirezana dia mikasika ny fitahiana mikasika n'inona hoe fitahiana raha tamin'ny voalohany tsika no resaka ny hoe fanasitrana na fandravana ny ozona dia tanteraka izay tamin'ny 22 tamin'ny 23 tsika dia nandrava ny asan'ny devoly tanteraka ireny 29 tsika resaka fitahiana ozy ny soratra masina teny fanevany fiangonana FM foamana hoe fakatsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anao zany rehetrarehetra zany ny FM foa zay nitsangana tany amin'ny 977 tanoany dia nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ina moa zany teo fanjakana zany satria misy hoe fanjakana sy fahamarinana le fanjakana zany a dia le fantsona dia hanany herin'Andriamanitra ao amin'ny olona anankiray hita iny tamin'ny 96 dia fahita lolaharana tamin'izany mibatisa ny fanamasina nomena nyity lehilahy mitoriteny ity zay kely indrindra amin'izay mpitoriteny eto Antananarivo dia niteny amin'ny teny tsy fantatra niditra ny famoahana demony sitrana ny marary rava ny asa amin'ny maisina reny ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny hery ny fanjakan'Andriamanitra rotsaka amin'ny fanamasina lasa nisy ny faminaniny voasedry zany faminaniny zany tanteraka izay nambaran'ny fanahy masina tamin'ny fiangonana niaraka tamin'izany na ataontsika hoe mira zotrany amin'izany raha lasa nabava malala eto ny tompo androany dia hita ihany koa ny fahamarinana mipotra avokoa zany na sabata na voaloham-bolana batisa ny fanamasina mipotra ny pasika sy ny firavoravona sy izay ataontsika izao sy ny sisa nanaraka an'izany ny ravitry ny fiangonana nefa ne zany dia fiangonana kely madinidinika ireny ka tsao io ozony tompo dia hanampy anao ny zavatra rehetra amen ve raha lahy malala sy anabavy malala hita le fanjakan'Andriamanitra na koa hoe nomen'Andriamanitra le fanjakana ny fanjakan'Andriamanitra ozony tompo dia tsy misehoseho fa ao anatinareo ao anatin'ny rahalahy Benjamina ao anatin'ny olon-kendry ao anatin'ny amama rehetrarehetra any any aminao any koa fiadanana ny entin'izany voninahitra hery fahefana ka tsahana tsika zany zao tonga eo amin'ilay teboka anankiray hoe hanampy anao zany rehetrarehetra zany amen ve io hanampy anao io le atao hoe fiainana inona hoe fiainana ny isan'andronao ny ao anaty volaninao ny amin'ny toe-bolanao io le lazain'i Jesosy hoe ho ampiana koa raha hita zany ny fanjakan'Andriamanitra naseho ny fahamarinana angataka amin'Andriamanitra aho mba ho tonga amin'ny isan'andronao ny voninahim-panan'Andriamanitra ao anaty volaninao eny anaty volianao any amin'ny latabatra ao any amin'ny akanjonao any amin'ny zanakao any amin'ny vadinao amin'ny asanao isan'andro hain'Andriamanitra mahatateraka izany amena alleloia loha hevitra androany dia natao hoe fahagagana sy fitahiana fahagagana sy fitahiana inona hoe izy fahagagana sy fitahiana toroteny Jesosy mba ihany dia nanao hoe izaho lalana sy fahamarinana ary fiainana le lalana io zany le fanjakan'Andriamanitra tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alala koa Jesosy ilay fahamarinana dia efa nilazaina teo hoe le ato anaty baiboly sy ny fotom-pampianarana izay napetraka Jesosy tompo sy le hoe fiainana io le fiainana io le atao hoe fitahiana amen ve
io le fiainana io le atao hoe fiarina, io le fiainana io le atao hoe fampitomboana, ao anatin'io fiainana io le atao hoe fiadanana ao atokantrano. Resy lahatra rahalandro any tonga ny fotoana anehoan'i Jesosy ny voninahiny fa afaka mame fiainana ao anao izy. Ampitomboana ho anareo aneny fiainana, ho ampitomboana ho anareo aneny fiadanana, ho ampitomboana ho anareo aneny fatokina, ho ampitomboana ho anareo aneny voninahiny mpanavy amin'Andriamanitra anokatra ny sainareo. Amena. Tehaka ho an'i Jesosy tsika. Raha misy olona ny ambany gradin, stop aloha. Raha misy olona ny ambany gradin any ka anatrika an'ity fotoana ity ny atongavany eto, asaiko mivoaka tao izy, ndrao lasa mahantra be izy rapitso. Asaiko mivoaka avy teo izy apôstôly, ndrao mahantra be rapitso. Dia mandeha nisy ny toejavatra nitsango ohatran'izao olon-kendry rambao tamin'ny 2006. Iny tsara aloha nisy zao no teo hoe herin'Andriamanitra. Nisy nividy zavatra tao anaty fotoam-pavahana ohatran'izao. Dia io zay hoe aza mihinana iny zavatra vidinao iny fa raha mihinana an'iny ianao dia miala tsiny amin'ny fitenena piriritrany anatin'ny WC anao. No an'ilay olona le izy 10 minitra taorianan'izay nilahatra daholo ny tao amin'ny WC. Za tsy miteny tsy aza mihinana asy mankaty ilay olona malokaloka ao fa ndrao mahantra izy rapitso. Lazao kely le akaikinao, ianao zao tsy mahantra rapitso fa hotahin'Andriamanitra. Zay tafitsaka anatin'ity voafaritra apôstôly Benjamin ity dia hotahin'Andriamanitra. Zay tafiditra azy dia hotahin'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Satria mampiditra antsika ato ny fanjakana avy any amin'ny prézidansy ny république nanome lalana antsika itreto hotahin'Andriamanitra zany any amin'ny foibe ity fanjakana malagasy ity. Zava-mahagaga tao an'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Amanamana! Teo zao fampiarana tokoty. Ilay hoe fiainana ny tompo idinana androany. Ilay hoe rapitsonao fanganana petraka hoe ahoana no azahoana n'ilay fitahina, ahoana no andraisana azy. Ho azavaiko ato izy. Reto telo reto ny fahavalony ny fansoana na hoe ny fahavalony ny fivelarana maolona. Maheno tsara ianareo? Maheno tsara ianareo? Izany tsy maheno tsara. Maheno ianareo? Reto telo reto ny fahavalony tsy maintsy potera. Voalohany, ny fanontsana ara-pahasalamana. Rehefa mahantra ara-pahasalamana ilay olona zany marary izy, marary lava izy, dia mivoaka foana ny volana. Lasa ny mpimasy, lasa ny mpanandro, lasa ny rokandro, lasa ny dokotera, lasa ny farmasia. Raha marary foana anao dia mitotongana ny akarena ao anatin'ny tokantranonao. Raha tsy mahay ary raha elaela le aretina dia amidiny ny valizy, amidiny kiraro, hatramin'ny t-shirt, lamba rakofana sisy. Raha mbola miasista le aretina amidiny fandrina dia matory amin'ny bosy. Mila potehana iny, le aretina iny ny potehana. Zay mahatonga hoe vavaka fanasitranana. Amen ve? Raha nanay fanasitranana zany ianao dia men'Andriamanitra anao le anapotika le fanasitranana dia tonga ny fitahina dia ianao indray no mitadana ny fahasalamanao. Mazava sa tsy mazava? Misy herin'Andriamanitra zany manapotika an'ireny sakan'ireny dia mitoetra ao anatinao izy. Raha misy azo ny demony ny olona, raha mbola azo atao aloha aza misangisangy amin'ny fanarazy, aza misangisangy anio, miantsoantso, hazo, vato, Andriamanitra tsy fantatra. Devoly aza ane rahalahy, devoly tonga tsy atsona indraindray, tsy mandondono. Ny demoly koa zany mitondra problème amin'ny tokantrano. Ny asan'ny mpanjara-pivavana takanay dia manapotika ny asan'ny devoly le vavaka, roana ny devoly fatorana, miala dia miala izy. Rehefa vita zay dia mametraka fahasoavana ny tompo dia ianao indray no mitadana ny fiainanao. Hoy Jesosy mantsy amin'ny olona sitrana manao hoe tandremo
fa raha miala amin'ny olona anankiray ny devoly ny fanaratsy dia mandeha mitady toerana fitsarana izy karaha tsy mahita dia mitondra devoly fito izy tao amin'ilay tranony taloha ka ny afarany iny tranony taloha iny ilay olona taloha iny ratsy no ny teo aloha izay ny natonga anay hoe andao potehana ny asan'ny devoly dia potika tena potika mihitsy rava ny fanjakan'ny satana jambinina mivoaka ny atao anatin'ny olona misy mipedepe ny fanaratsy ny ala teto tamin'ny andro faharoa dia nasainay natsonay nareo hoe manolora tena ho an'i Jesosy mba ho feno fahasoavana ianao ka raha miverina ny devoly dia efa ho aminao Jesosy. Amen. Amen. Fa le hoe fiainana eto no azavain'ny apôstôly tsara ao amin'ilay fitahiana misy karazany roa. Misy ny miracle. Inona voalohany? Miracle. Ito hoe miracle zany hoe fahagagana dia zavatra tsisy teo dia vetivety eo dia misy. Indray andro Jesosy nahita ny mpianany anankiray antsoina hoe Petera. Dia nandritry ny alina ry Petera manarato. Efa mativa ho maraina ny andro dia efa hiakatra tanety izy. Dia nahita ny Jesosy teo amoron'ny tanety. Dia hoy izy hoe aiza ny vokatra. Dia namaly Petera manao hoe mpampianatra hatry ny alina ane zay mbo efa miasa nanarato foana hatry ny alina nandritry ny alina fa maraina efa mangiran-draso ty izy voaody zay tsy nahazo zay na dia trondro ray azy mandondombaravara ao amin'ny Petera ny fantrana mandondombaravara eo amin'ny Petera sy ny vady aman-janana ny trosa raha tsy nanana ny asa izy fa tsy nambinina teo niditra amin'ny fahagagan'Andriamanitra. Hoy Jesosy Petera tena ny asa marina ianao nandritry ny alina fa zao nazaiko anao miverena ihany ery amin'ny ranomasina dia tsy pazo amin'ny akavanana ny aratonao. Efa alina tontolony izy zay mpampianatra ny teo andana dia tsy pazo ao amin'ny akavanana ny aratonao. Amen. Dia ny voilakana ray izy sy ny mpiara-miasa aminy nakany ampovoany dia hoe ao amin'ny akavanana atsipy sa dia sotonina rehefa avelo sotonina ny arato saika tritra ny arato ary saika niletrika ny sambony mpanarato. Iny ny atao hoe fahagagana. Inona hoe fahagagana. Tsy ilay fitana ny tena goavana fa ilay fitahiana no didiny tompo hiditra ao anatin'ilay arato dia ny trondro zany. Ny trondro ny baikoan'i Jesosy hoe midina ao anatin'ny araton'ny Petera dia nitsoropaka daholo ny trondro rehetra nakao amin'ny araton'ny Petera. Amen ve? Oh, alleluia. Misy olona mahazo an'izany aloany. Zao Jehova ho an'i Jesosy. Zao Jehova andidiny fitahiko any aminareo zay ty azy zay mitazana ny titiny fahagagana. Ianao hoe mahafantatra sy mihiny fa ain'Andriamanitra mibaiko ny vorona mibaiko ny trondro. Ino hoe ary ty zavatra nitrangy ty. Ok, tantaraiko fony mbola vao nanomboka asa zay mbola tsy mivady akory zay mivady tamin'izay fa efa mivady ka dia meny rafozako akola za akola meny piady mbola kely le akola tao dia nitaiza tazainay dia resadresahako foana io akola io resadresahako foana dia ataoko an'izao hoe elahy aloha dia ataoko piady tena piady poteo zay mifanena amin'lahy dia zao tandremo ny didin'Andriamanitra arao tsara dia miara milalao amiko tokotaninay kely balety kely tokotaninay dia eo ampitan'ny tokotaninay ny trano fivavahana ilay atsoina hoe ambany lakaly. Dia risaky ny alahady mampianatra baiboly eo amin'ilay trano fivavahana le efitrano zany. Akory ny agagako
akory ny agagako fa nanaraka natao amin'ny lefitrano le akoho. De jereko salan'izao io le akoho. De lasa tery amin'ny altara de niakatra tao amboniny le fiakinany W le akoho de nipetraka. De mihaino toroteny, mihaino vavaka, mitehaka sisany tsy ataony. Ny mihira moa de tsy lasa fa de eo de ohatrany manaiky koa ke le akoho fa ny akoho moa rehefa matory de manao zo. Tikan'izany le vavaka ataoko eny izy samaraina amin'ny efatra amin'ny fo mialo amin'ny efitranonay mivady de mandingana an'le tokotany kely miditra ao anatin'le trano fa de mivavaka de enon'le akoho izy samaraina de fantatry le akoho hoe ato ty patron ty no mivavaka de manaraka anao le biby fiompiko de nitahin'Andriamanitra le izy maharitra adiny roa mampianatra de eo le biby fiompy. Amen ve? Ora lasana bavy malala ho tahin'Andriamanitra ny anao ho didin'Andriamanitra fitahiny any aminao sy any amin'ny biby fiompinao. Alleluia. Amen ve? Tanteraka aminao ane zany zay irinao zany fa voasorana hoe Jehova anefa zay irin'ny mpanompony. Amen. Alleluia. Indray andro ary nanana olona nasaina zay mivady de tsisy vola ividianana laoka de le akola no vonona de koa tsy mahazo vonona io de tsy nisy vahaolana de ny vonona le akola zay amatsen'le mpiasa tao aminay rehefa tsy eo avao vononolahy io tavaverina efa mangotraka ao anaty vilany ngarainy tonga le fanasana nalahatra ambony latabatra le akoho jereko ary le ry ty tsy samy inana tena tsy mihinana ozy le olona fa manino ny pastera tsy mihinana ohatrany marariky moa zany marina mafy tena tsy ny zavatra azo hoanina de hoanina ny tsy azo hoanina tsy azo hoanina. Iny atao hoe miracle. Mahita volana anaty bus 250 000 ariary miracle, 500 000 ariary miracle. Eny fa rehefa tonga kosa le miracle rahalahy de miasa amin'izay ny saina mba hahafanao mitatana ny lizy ny fotoana androany de ivavaka tsika de ametra tanana aminao zay atongavan'lay hery ao anatinao de ianao ndray no mitatana an'iny any an-trano any misy herim-pahagagana mitondra miracle, mitondra fitahiny, mitondra fahasoavy, misy hery avy amin'Andriamanitra. O Jesosy hahazo hery anareo amin'atrano fanamasina aminareo etsy amen zany. Amen ve? Ho zarainy eto zany androany. Halleluia. Enoia maheno ve nareo naseho an'Andriamanitra io hery io maly de raitiko Jesosy natao ino hoe anositra ny etorala reto de mandray fanasan'ny tompo zay de zany mandray voalohany tonga le kapoaka de andeha isotro ako de nijanona misy jiro anatin'le kapoaka mirehatra amen. Mystère io zanako jereko le jiro aotsakotsako le kapoaka ka inona ary ty jereko ao amboniko tsisy jiro mirehatra nalefako eo tandrifon'le jiro anankiray tsy ao le izy de nafindrako tere kaiky mibavy io le izy fa makeo kaiky ny jiro anankiray de tsy ao le izy otsakotsako inona ary ty ndresaka zay sy evangeliste tao tokotany to ambadika teo kaiky fa ino problème anao maly ny amin'ino to saika tsy nandray ianao misy jiro atao anatin'le kapoaka okaloha
dia teo zany nieritreritra raha sotroko rety dia ho izy andeha isotrako zao a tena janoko nieritreritra kely aloha olon-kendry satria tsy voavaliko le hoe raha sotroko io dia makaiza jesosy nefa nefa nyteniny manao hoe raha mihinana ny tenako sy misotro ny rako ianareo dia zaho omba anareo ina zavatra natao izy ianao rahalahy nakabanana tsara dia nijereko tsara le mama hosorana raha fantatro retro aty izao dia manana heritreritra zany tonga dia ngoako kely sisa najanoko tao dia najereko amin'izay le izy avy eo tsy tao tsony le jiro na otsakotsako tsy ao tsony le jiro teo zao hoe laza tenatoko zany le jiro zao fandeha andidiny fitahiny aminao ane Jehovah andidiny fitahina avy any an-danitra Jehovah misy mirakla fitahina misy herin'Andriamanitra mitondra fitahina aneoka tavaravarany lanitra ho anao Jehovah zaho toesany amin'izany aho ny tompo raha tsy voaky io varavarany lanitra io ampikinako ny herim-pitahina ho anao amen 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 mila nysanfy anao e mangetaheta ny sanfy anao e mino any Jesosy fa voasoratra hoe movatsy efa nofidian'Andriamanitra ny malahelo amin'izao tontolo izao ho mpanan-karena ny finoana mila mpanan-karena ny finoana anao dia tonga aminao izay irin'ny fonao amaly vavaka anao Jesosy manana finoana ny Jesosy amen mirakla loany fitahina avy amin'Andriamanitra Jehovah tompon'ny sabata tompon'ny pasika amen azany lazaiko fitahina maharitra fiadanana maharitra fahasalamana maharitra ho an'i Jesosy ny teko halleloia halleloia hosana hosana fakeo ingeny salamo toko fatelo andiny favalo metra tanana aminao zay rehefa avy eo a da zao kely le eo akaikinao concentre concentre salamo toko fatelo andiny favalo manao hoe any Jehovah ny famonjena ho amin'ny olonao aneny fitahinao ho any Jehovah ny famonjena ataonao aiza moa io famonjena io tsy omena anao ve raha lasana vavy malala io famonjena avy amin'Andriamanitra io dia tsy any amin'ny tsony fa efa narotsany tamin'ny alalan'i Jesosy amen ve tonga ho Jesosy amonjy ny very raha voasikajy ny klasin'ny olona very ara-pitahina ianao avy amin'ny Jehovah ny famonjena anao zany amen ve raha very ny amin'ny fahasalamana ianao avy amin'ny Jehovah ny famonjena anao androany manana finoana fa efa nofidian'Andriamanitra ho mpanan-karena ny finoana ianao amen ve dia voalaza mihitsy hoe avy amin'ny Jehovah any Jehovah ny famonjena dia hoana toyny ho amin'ny olonao aneny fitahinao ho amin'ny olonao ny fitahinao amen raha malala tsy anabavy malala inona no atao azy raha tonga le hoe andro mpamonjena androany azahoana n'io fitahina io averiko indray mandeha sao ianao mieritreritra hoe mety ho possible ty lazaiko ty le miracle raha vao mino ny Jesosy ianao ka raisinao ny famonjena miracle amen ve averiko indray mandeha ty rehefa nanomboka ny toetraza mivadika efa nylehibebe le kibo dia manao kajy aho hoe amin'ny volana zao io miteraka dia eo amin'ilay efa manakakaiky an'ilay volana dia tsy manam-bola aho raha zany tsy matanty hoe tompona ndraikitra mitokantranoko aho dia marary ana raha ohatra tsy manana zavatra hoentinao mitokantranoko aho marary anala izy be ampipo be aho ratria mivadiko dia mivavaka dia tsisy vala tsisy vala enio tsara indray ty tantara ty maheno ve nareo miracle ty mon frère dia nahita publicité tamin'ny rindrina hoe
1,172,000,000 ny course soavaly 1,178,000,000 tiercé soavaly telo no edava nangidedy ny tanako etiko mibavaka le izy tompo teraka mivadiko za tsy manana vola io misy 1,178,000,000 fitahina avy any aminao ty tompo alleloia alleloia ka izy io fa netonga mbako faelaela tena hita fahitana an'le izy aho 1,178,000,000 misy nitako potra tampoka le izy tamin'ny banderole tsy raha vadiko io le izy gropaka koa mivadiko nitsambikina le boikely taminaty kidokoda 1,000,000 mahery zany tsy hetsika hatramin'ny zaza ve zany me manakaiky le andro izy tomana an'le izy za tsy mahay manao PMI dia lasa mody miladatra ny le mividy PMI dia mijery an'le fanaovan'le olona azy ahoana rety dia nody zay indray andro dia ozy ny tompo ahoana dia namaly aho lo le chiffre rehefa ty amiko dia namaly tamin'le fanontaniana dia namaly aho hoe tsiditra tompo tsiditra tonga le fisintomana nisy nahazo pastera ny nahazo an'le izy pastera mipetraka any andrefany mana ny fakitaniny andrefana Antananarivo any saika paster Benjamina ny nahazo azy fa nialy paster Benjamina dia nahazo paster anankiray tsy haiko zao mivaovao tany amin'le paster niala paster izy dia lasa nanao transporter izy nefa manao transporter makany an-danitra nadabony iny dia lasa nanao transporter amin'ny arabe izy izatsy nanake an'le PMI mbola transporter makany an-danitra ihany nyentiko hatramin'izao amen ve an'Andriamanitra amin'ny famonjena ho amin'ny olona eny fitahinao Jehova tompony sabato ho aminareo ane fitahina avy amin'ny Jehova tompony sabato matikina an'Andriamanitra dia atao mitateraka aminao zany hotateraka aminao zany hotateraka aminao zany azy tsy ho ela zany amen ve raha malala siana fa malala hoy tenin'Andriamanitra hoe aminao ny famonjena Jehova Salamo toko faha 120 dia ny faharoa dia misy an'izao hoe Salamo toko faha 120 Salamo faha 120 dia sao ny tenin'ny tompony andininy faharoa ny nirinin'ny fony dia nomenao azy ary ny angatahan'ny molony tsy mba nilavinao fa no tsenainao fitahina soa izy teo andohany nasianao sato-boninahitra tena volamena aina no nangatahany taminao dia nomenao azy zany dia andro lava mandrakizay dory lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao laza azy voninahitra no nataonao taminy dia raiko ianao Jesosy fa nataonao fitahina mandrakizay izy ampifalianao indrindra amin'ny tavanao izy zany ny programan'Andriamanitra amin'ny olona izay mino azy zay matoky azy sady miracle no mateza zany fitahina zany raha vao mametra tanana aminao zay rehefa avy eo dia misy hery mpitahina tonga aminao misy hery anankiray izay mbola tsy trapanao fa io le omen'Andriamanitra anao hoe hainona sy fitahina avy amin'ny anarany Jesosy tompo amena aizany amena tianao venele zany hery mpitahina zany hery mpahagagana miracle androany misy rapitso amty anazy ty hatramin'ty volan'ty miracle fa maharitra aminao rehefa hainao mitatana azy halleluia manana finoana fa tsy efa nofidian'Andriamanitra ve ny malahelo amin'izao fiaina zao hompanaka le anao finoana faly halleluia zay nirin'ny fony nangatahany dia omeny Jehovah zany
Inona ny irinareo rahalahy mama, omeny Jehovah anao zany. Inona ny miriny fonao, zokobe, omeny Jehovah anao zany. Halleluja. Mifankazara amin'ny tsy totia. Ahoana? Iatany ianao. Amin'ny fomba olona tanteraka an'izany. Valona. Amin'ny finoana. Amin'ny finoana. Amin'ny ahoana hoe? Efa tsy efa novidian'Andriamanitra fa ny malahelo amin'izao tontolo izao. Mpanan-karena finoana. Lazao kely ilay akaikinao. Izao zany malahelo zany. Za koa malahelo mihitsy ako. Dia azo finoana zany androany. Lazao ilay akaikinao. Malahelo apôstôly. Lasa lehibe zany finoko androany. Tsika tsara. Ao amin'ny Romanina. Zao no lazain'ny tompo amin'ny Romanina. Toko 10. Romanina, asan'ny apôstôly dia Romanina. Dia zao no tenin'i Jehovah tompony zavata. Manao hoe, oare. 12. Romanina toko 10:12. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa iray ihany ny tompon'izy rehetra sady manan-karena omena izay rehetra miantso azy izy. Amen. Tsy tsika ihany zany manan-karena amin'ny finoana pastera, fa le mpanome koa manan-karena. Iza le manome? Iza ny anaran'le manome? Inona sokajin'izy io? Olona ve izy io sa zavatra sa fanahy mandrakizay? Andriamanitra dia fanahy manan-karena omena izy. Raha mangataka zany ianao dia asory ao anatin'ny sainao hoe dia manana an'izany ve ny tompo? Zao no lazain'ny Baiboly. Tsy misy hafa na jiosy na jentilisa raha ihany izy rehetra. Iza moa no nanaovan'ny tompo mirakla voalohany? Jentilisa sa jiosy? Iza? Jiosy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy ny jiosy fotsiny ny mahazo tombony fa ny jentilisa koa. Petera nanaovana mirakla ve jiosy sa jentilisa? Jiosy ve Petera? Petera apôstôly. Jiosy. Raha iny zany nanao mirakla tamin'ny jiosy dia hozy izy tsy misy hafa angenareo jiosy sy ny jentilisa. Dia ny jentilisa dia hafa firenena ny dikan'izay. Dikan'izany dia zao anao mirakla aminao koa zany tompo. Marina e. Fa inona moa no nanana an'ireo jiosy reo? Inona no nanana an'ireo jiosy mpiara-dia tamin'ny Jesosy tompo reo nahafahany niasa taminy? Valina, finoana. Nanan-karena tamin'ny finoana ary tsy niberesaka tamin'Andriamanitra fa rehefa ozy ny tompo hoe aoka ny teninareo hoe na tsy fa koatran'izay dia fahotany. Dia rehefa niteny tamin'ny Petera izy hoe mialahy ianao misabokelinao dia mandehana aty ambony ranomasina nefa io dia tonga dia nety tamin'ny Petera. Dia zay ainy natao amin'ny Petera, zay ainy Jesosy natao tamin'ny Petera ataony aminao. Ataony aminao. Ataony aminao. Efa novidiana ianao satria malahelo amin'izao fiainana izao. Atongavan'izany fitahiana sy ny famonjena avy amin'ny Jesosy zany. Alleluia. Alleluia. Tenana Jesosy. Mpanao fahagagana sy famantarana. Mino ianao? Ahoana mama mino ianareo? Tsy agnanany mama rehetra dia teve mino ah. Ahoana mama rehetra teve Jesosy io. Mino ah. Fa tsy misy jiosy. Dia jentilisa. Raha ihany reo. Dia ianao anao fahagagana tamin'ny Petera. Anao fahagagana aminay. Eto amin'ity kolezao amin'ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teatrika letrary. Ini, maksudnya. Andriamanitra zany ny hanome azy. Andriamanitra nefa mpanan-karena. Manino Andriamanitra? Lazao kely leo akaikinao. Ny Andriamanitra apôstôly Benjamina mpanan-karena. Atsakany ny tanan'ny olona zay resy lahatra fa mahantra ny Andriamanina. Tsangana?
amagna anareo ma baiboly manitra ve sa manan-karena ny andriamanitra apôstôly benjamina sy ny amama manitra sa manan-karena ary nareo manana izy sa tsy manana ozy izany hoe manan-karena omena atsoy aho dia valiko ianao domodomo dia voaina mangata dia omena ilay atsotsika anao miracle tinge manan-karena omena n'izay miantso azy ary tsy hoe anomana renandroany izy fa efa ahoana io arena io e efa miandramana io e efa omena ny Jesosy tomponao ana io e ary arena mateza amena tsy hoe tedavina ny atsimo na ny avarina ny atsina fa efa amin'Andriamanitra any io e tsy angano tanao dia hoe Jesosy mino aho fa eo ampelatananao ho tanterahanao le hoe manan-karena omena n'izay miantso anao ianao tompo tonga eto amin'ny collégioma famaranana firaviravona fankalazana ny fitsangananao amin'ny maty ilaza hoe mino anao aho dia miantso anao aho manao hoe Jesosy vonjeo ahe iantrao ahe tafioery ahe tsarovy aho tompo amin'izao vavaka zao tsarovy aho fa malahelo sokatriny malahelo aho tompo fa za mino fa manan-karena fonanahy zotra Jesosy amen enoy amizay ary resaka mpanan-karena tsika resaka inona hoe mpanan-karena atsangano ny tanany zay mba zay aminareo hoe iza taminareo nefa nyresaka tamin'ny mpanan-karena atsangano hoe ny tanana ka mindram-bola mindram-bola amin'ny mpanan-karena tsy afianiko aloha fa za mindram-bola any amin'ny banky mindram-bola any amin'ny banky aho dia manandrakandrana dia azavain'ilay mpiasa amin'ny banky ao milaza ilay mpiasa amin'ny banky fa tena hanome vola rehefa jerijereny aho jereny ny dioany tarehako volo tanana mpanan-karena raha vao miresaka aminy anao ka misy maintimainty ny io anao dia ozy izy hoe ny tanany ary tsy voasasany ataony ahoana ny tantana an'ilay vola azao kely leo akaikinao mba mahita koa apôstôly ty misy olona miala ny trano madio ny tanana maninona ny tanana io dia rehefa anaty bus izy dia okorona ny lohany adinony nefa nanasa ny lohany dia manaraka an'ilay hohany daholo ninona ny tanana manaraka ny tanana le loto amin'ny volo dia mieritreritra izy ho any amin'ilay mpanan-karena dia ao anaty bus izy na any amin'ny arabe hohan'le ho dia adinona mahafazy fa le maintimainty tao amin'le ho mipetaka teo amin'ny molony na zao le akaikinao mahita lavitra mihitsy izy io e dia vao miditra amin'ny banky ianao dia jereny ny molotra ao jereny ny masonao sofinao zao ny atao amin'ny banky omena vola ianao raha ianao mitantana n'ity vola ity dia zao ny vokany kanefa tsy maintsy manome vola amin'ny banky ianao misy intérêt takiny le banky aminao ohatra maheno venareo eto ambony tany misy ny atao hoe banque mondiale io banque mondiale io na hoe fonds monétaire international mpamatsy vola ny firenena sahirana Madagasikara ao anatin'ilay firenena sahirana rehefa mangataka vola amin'ny banque mondiale ny firenena sahirana dia tsy maintsy mametraka fangatana sy ny programa anaovany an'ilay vola sy amerenana an'ilay vola
dia angatan'ilay banque mondiale tsara hoe voaverina aveo vola io dia eny ozy ilay mpandraram-pirenena ato amintsika zao ary ny zanan'io vola io 500 isan-jato isam-bolana no averinareo miaraka amin'ireny vola. Raha manaiky ianareo dia arahanay maso ny fitantananareo azy. Raha vao miresaka mpanan-karena ianao dia tsy maintsy misy zanany, tsy maintsy misy ina hoe tsy maintsy manjana bola izy e na atao satria nireny vola be zao ohatra hoe 500 milliards ohatra hoe 100 milliards de dollars nomeny banque mondiale ny malagasy dia tsy maintsy averiny ilay 100 milliards de dollars miampy any zana-bola 10 milliards de dollars na hoe 12 milliards de dollars hoe 20 isan-jato na 400 isan-jato. Raha makany amin'ny be eny ianao ka mangataka vola dia omeny vola ianao fa 400 isan-jato nireny volanao no takiny rehefa mamerina ianao mba hahafahanao tsara endrika amin'ilay banque dia tsy maintsy averinao iny. Raha vao tsy voaverinao ilay vola dia mitondra polisy izy makany aminao dia alainy ilay vola reny vola alainy miaraka amin'izay ny entana vidinao vetivety ianao dia mivoakako boribory. Zay ny atao hoe miara-miasa amin'ny mpanan-karena sady tsara no mampatahotra ny olona miara-miasa amin'ny mpanan-karena ka sary tahotra zany hoe matahotra hamerim-bola tia kely dia tsy azo mihitsy izy mahaiza na aiza. Andriamanitra dia mpanan-karena. Manina Andriamanitra hoe manina tsara hoe mpanan-karena iazona sa mpanan-karena omena anome mpanan-karena miazona n'le arena sa mpanan-karena manome. Atsaka hoe tana zay resy lahatra fa manome Jehova za koa resy lahatra. Amen. Andriamanitra ny firenena rehetra izy ina hoe Andriamanitra n'iza dia Andriamanitra zany manao lohana mpanan-karena. Lazao kely le akaikinao manao lohana mpanan-karena. Manao lohana iny izy ny mpanan-karena man sady mitsinjo an'le mahantra izy manome dia miteny amin'le mahantra hoe averena. Rehefa mahay miresaka amin'ny mpanan-karena dia ohatran'ny efa misokatra mihitsy ny kofra dia amin'ny ora farany le mpanan-karena miteny hoe zao zana-bola kely ele io e programan'le banque mpanan-karena mpindram-bolanao dia hanananao vola mandava-taona hividianana tomobily vidianana trano. Raha vao verinao le vola vidianana tomobily dia maka vola anaovana trano anao dia maka hofana indray le trano rehefa vita dia maka vola vaovao indray dia misy hofa-trano miampin'le vola vaovao dia faranao manana trano folo. Fa izy manao condition aminao ohatra zany Andriamanitra manao hoe zao condition Andriamanitra raha mino ahy ianao ka mitanjana ny didiko dia zao hodidiko ho any aminao ny fitahina. Condition voalohany mino. Amen ve? Tsy niraisiko le hitako ianao raha io tsy niraisiko ilay 1 milliard 178 millions tamin'ny faraparan'ny taona 99 tsy niraisiko niasa mafy aho tsy nampaninona any tsy nakan'ilay 1 milliard 178 millions décembre 99 nifaly zay mivady tamin'ny vola kely nanananay dia nampitomboana amin'Andriamanitra dia zao zaho toetra ozy ny tompo rehefa mizaha toetra n'Andriamanitra zany hoe anome venao sa tsy anome dia te hangataka ianao hoe ame profo afa anome ianao dia manome profo izy. Ohatra le olona sitrana teto profo re sa tsy profo profo misy an'le olona teto manjavozavo tsy mahita mihitsy ny maso na metra-tanana sitrana efa profo ane zany fa tsy ny fanasitranana fotsiny ny valiny aminao na hoe vondrena fotsiny no valiny aminao fa meny profo ianao hoe fa na ny arena aza na ny fitahiana aza dia ain'Andriamanitra ny mampidina n'izany avy any an-danitra manao famantarana sy fahagagana amin'ny fiainanao fa eo amin'ilay condition fotsiny. Nibetsaka amintsika ny tsy manao an'ilay condition. Lazao kely le akaikinao ny olona tsy mety manao condition amin'Andriamanitra nefa te hangataka amin'Andriamanitra dia zolo lazao kely izy ianao a zolo porosy lazao kely zany dahalo ianao
mpandroba, mpangalatra, fetsylahy, fetsivavy, ramatoa fetsibe. Efa antsako mbola galifatsy ohatr'izao ihany. Resa be ty marina. Ilainareo ve les conditions? Ilaina sa tsy ilaina? Toriko teo zany hoe finoana, mena finoana ianao. Dia nitoriko teo hoe Andriamanitra anie manan-karena anomenao an'ilay izy. Dia tokony ho azonao zany izy fa saingy eo amin'ilay condition. Hitanao ny banky mame vola izy dia rehefa tsy averiny ilay firenena ilay vola dia any amin'ny lalana hafa nangalana ilay vola. Manao lalana ambanin'ny tany izy dia alainy ilay izy. Dia raha vao nitabataba ilay mpandrara-panjakana dia hoy izy ilay banky, apokako ny aferanao raha tokony 100 milliards no averiny. Rehefa tsy veverin'ilay gasy ilay izy dia 200 milliards ny arenak'ibony tany alainy hosolona ilay 100 milliards. Lasa maninona zany ny gasy avy eo? Manan-karena sa manitra? Lasa manitra. Dia ino indray ty? Mahitsy tsara ve nareo? Esoriko daholo zany zay mety ahidratsy mety tsy atongava an'ilay fitahina aminao dia esoriko, toko mazava ny lalana. Raha Andriamanitra ny Baiboly ny resahana hoe hanome fitahina dia mitovy ny Andriamanitra, ny Andriamanitra ny fiangonana rehetra mitovy. Fa misy fiangonana kosa tsy manome an'ilay condition an'ilay olona izy hoe raha te azo fitahina avy amin'Andriamanitra dia tia condition dia tsy manao izy. Le fiangonana mihitsy milaza hoe aza manaraka ny condition io. Mazava sa tsy mazava? Mazava sa tsy mazava? Dia le fiangonana mihitsy milaza amin'ilay olona rehetrarehetra mivavaka ao aminy. Zafady ny fitenenako lazainy daholo mivavaka ao aminy fa aza manaraka an'ilay condition n'Andriamanitra mihitsy nareo. Dia ilay mivavaka ao aminy nefa ny mpandraram-pirenena daholo dia tsisy manao mihitsy ilay mpandraram-pirenena mivavaka ao aminy. Dia niovatra amin'ny fisainan'ilay mpandraram-pirenena lasa rombaka ny firenentsika, lasa voahodina daholo amin'ny vola. Ozy ny tompo lany kidreja sy ny voronaneo ny arenanareo, lasa na bois de rose, lasa na mercure, lasa daholo ny arena rehetrarehetra satria tsy mety manao an'ilay condition amin'ilay mpampisambotra vola izy dia Jehova. Dia na olona manam-pahaizana be avy any ampitany ranomasina azy tena irin'ny vazaha hoe mahay tonga miasa ty amintsika ilay gasy, tonga ty izy lasa zéro boribory ny fahalalana. Zany sy lahatra mihitsy androany fahagagana sy fitahina na kiboribory ary ianao io raha vao tonga aminao ilay herin'Andriamanitra dia lasa ho tahin'Andriamanitra ary mahay mitantana an'ilay fitahin'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Ina moa ilay izy zany? Tsy inona akory zany fa fanalahidy ny fitahina. Miracle ny voalohany. Ina voalohany? Miracle. Tonga dia mahita vola 100 millions. Boka. Ganeka miakatra bus ianao rehefa avy eo. Okaloha. Mbola tsisy toy ihany koa dia bus ve dia horakorahana be ohatran'izany. Dia efa reradreraka fe mifahasoavana ianao dia ilay tongotra manao an'izao ambanin'ny seza dia misy onainy don dia jerenao ilay izy. Mofo gasy ny ao anatiny. Nisy anabavy zay mampalahelo ilay anabavy sady mampalahelo izy
fa tsy meny vadiny vola satria mivavakato. Fomba mangataka kely dia ale miasa ty ry dia nakany amin'ny pasteur izy dia ozy izy pasteur tianao iva io eno izy mivava adiny 3 isan'andro ao am-piangonana mandritry ny tapabolana dia hosokafany tompony lanitra. Mino anao mino atopoko vavaka amin'izay le vehivavy san'andro adiny 3 mandritry ny tapabolana adiny 3 ivalozana dia enona kely aty ambadika aty hoe mivavaka sa tsy mivavaka dia tena mivavaka le lantopeo an'le anabavy Jehova aza manaly tsarofo ny antranao tompo mandalo onjanjano masina fery tompo vadiko zanako manary aho nefa ianao ny mpamonjy Jehova o tsarofo amin'ny atiko Jehova o ny vadiko tiako etsetreetsetra tapitra ny tapabolana zay napetraka pasteur le vadiny tsy malala hoe mivavaka izy isan'andro tapitra ny tapabolana 2 andro taorinina n'le fataperan'ny tapabolana nakany pasteur izy pasteur ahoana alleluia ahoana valy mivavaka valy mivavaka ahoana sokatra ny sainy vadiko fa ahoana meny vola aiza dia ahoana 100 millions FMG meny aho vavaka 10 miracle 100 millions FMG verina koa fony le ramse tahin'Andriamanitra ho abilin'Andriamanitra Jehova ne famonjenanao ary anefa izay irinao izy miditra amin'izay zany tsika eno tsara satria Andriamanitra manakarena omena dia misy condition n'Andriamanitra kosa tsy azo elana ary mampitombo arena tsy inona akory zany fa ny halan'ny olona indrindra da zao kely le akaikinao le condition n'Andriamanitra ny halan'ny olona indrindra fa tia ny mpanompony kosa tia ny inona hoe tia ny mpanompony tsy ny zany fa ny arena mateza ny arena mateza dia azo amin'ny finoana sy ny fanatitra manao fanatitra ianao eto ny fanatitra dia misy atao hoe ampafolony ny ampafolony zanabola intérêt angatan'Andriamanitra aminao ohatran'ilay banque reny misy intérêt daholo zay alehanao na banque kely na banque be na banque mondiale na FMI na fonds monétaire na banque européenne misy intérêt daholy na mangataka amiko ary ianao mety omeko fa misy intérêt ary raha zany resanao ampindrina 50 millions aminao ny intérêt 50% miaraka amin'ny taratasy ny tany atao antoka vao be resaka ianao dia rombahako le tany dia veloma lava eo amin'ny altara miresaka zany tsy maintsy mangataka intérêt ny banky raha voalohanao le vola le reny vola miaraka amin'ny intérêt dia izy indray ny teny anao hoe mbola mila ve ianao be dia be ny orinasa eto Madagasikara mivelona amin'ny banky sy ny intérêt amin'ny banky raha mivavaka amin'Andriamanitra ianao dia ozy izy zaho toetrany aho eto aty ny intérêt ny volanao 10% ampafolony raha tsy ovako ny lanitra dia ampidinako fitahina manana ambiampy ianao amena intérêt ny angatan'Andriamanitra alohany ipetrahan'le intérêt dia lazay fa nofidiny ianao ho mpanan-karena amin'ny finoana fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay rehetra mangataka aminy dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mamaly soa ho an'izay mino azy dia petraka le intérêt nisy mpanao gazety nyresaka tamiko ianareo izy izy ny mampahantra ny firenena ahoanao a zangampiasa ny firenena ny vavakareo oketry a dia nivaleko izy ao aminay tsisy mpanao coup d'état
raha kodeta mampantra firenena tsisy ao aminay tsisy ancien président tsisy ancien premier ministre tsisy ministre tsy mivavaka aminay fa zay ary tsy manana fahefana hiditra amin'ny banque centrale akory koana ny lazainao fa zay mampantra firenena omeo any kaisara zay any kaisara omeo aniza ao anao eny toyny tseloko omena aniza le kaisara any kaisara de aniza le aniza raha ohatra ngenao tsy mame ina moa ny impôt etra tsy mandoetra amin'ny kaisara ngenao tsy mandoa droit amin'ny tsena tsy mandoa droit bicycleta tsy mandoa droit tomobile de meny kaisara sazy ianao satria tsy mame 20 isanjato na 30 isanjato ny malagasy fotsiny no mameny ny etrany any amin'ny kaisara zay mampatra Madagasikara sady tsy mamea an'Andriamanitra izy tsy mamea ny kaisara ka le mamea an'Andriamanitra zany la hoe eto ozy izy fafolokarena io de ho tahiko ianao andramo ane ozy izy zaho toetra ane ozy alohan'ny izanao toetra an'Andriamanitra de zao no lazaiko ianao efa novidinana ho mpanakarena amin'ny finoana fa zay afafinao ihany no jinjanao raha afafinao an'izany amin'ny seza fiandrana an'Andriamanitra de misokatra ny lanitra ho tahin'Andriamanitra anao hatrany amin'ny biby fiomponao ka hatrany amin'ny fiarakodinao ka hatrany amin'ny vady aman-janaka hatrany amin'ny moral amen fe be deabe ny mpino mananjanaka ato amintsika ato misy atao hoe sampana sonomena io sampana sonomena io entin'ny président diakona de fifanomezana ny soa raha hoe afaka baka zao ataoko hoe de misy ankizy anomana baka de za mampianatra azy maimaimpona de sady ampianariko an'le baka izy no ampianariko amin'ny fomba an'Andriamanitra isaky ny examen baka ndre mandesaky ny alady no mianatra kasikasika any amin'ny 75-80% ny résultat miakatra any amin'ny 5e année ny ankizy avy any amin'le baka formena tato ny akabiazana dia mention très honorable ny antony manome an'Andriamanitra izy de omen'Andriamanitra ao anatin'ny saina ny fahaiza manao ny sasany amin'ny ankizy ato efa lasa mianatra any États-Unis sasany manana entreprise any andafy sasany lasa dokotera lasa mahay any andafy mahay aty satria sady mameany kaisara izy mameany Andriamanitra de Andriamanitra koa manakarena omena azy ara-tsaina ara-panahy ara-pahasalamana mino fenao tompoko amin'ny akapobe kristianina de problème azy ny mamea amin'Andriamanitra nefa isamarana izy mangataka meo tompo atoandro meo ny arivo ambino miasa de tsy mahazo izy de makany amin'ny dadarabe le dadarabe andehanany iny nefa miteny hoe mandehanany amin'ny apôstôly Benjamina fa any feno herin'Andriamanitra amen ave ny problème kely zany de tsy fampin'ny finoana olo-kendro Maurice zay problème tsy fampin'ny fatokina an'Andriamanitra ny problème amin'ny olona de mametraka zany hoe ny fatokina an'Andriamanitra ane ao amin'ny ohabolana toko fa 20 fakio tsara ohabolana 20 indininy fa 20 de hoe ny olona matoky de ho be fitahina fakitsika le izy ohabolana mivakina teo ohabolana 20 ny indininy fa 20 manao hoe izay olona matoky tokoa de ho be fitahina fa izay maimay tahanankarena dia tsy maintsy ho elohina ny dimin'ilay vehivavy na 100 millions de 10 millions raha te hanankarena izy de tsy ameny ny tompo le 10 millions de ozy ny tompo maimay manankarenina fotsiny ty maimay hanankarena de inona mivalina atao inona ozy izy ao amama atao inona hony ohabolana 28-20 oelohina atao inona hony oelohina vakina ny 28-20 izay olona matoky tokoa de ho be inona be
be fitahina fa izay maimay tana-karena dia tsy maintsy hoelohy zay mivady mandoa ampafolony foana isaky herinandro amin'izay vola miditra aminay tsy miraty mihitsy tsy miraty mihitsy zay satria zay mahafatratra hoe rehefa manao an'ity dia fitahina foana ny asanay a mpanarat'olona manino hoe raha mandodiminy zany zay dia betsaka ny tafiditra anaty arato rehefa tsy mandoa zany zay dia kely tafiditra anaty arato koa satria olona no ratovana ozy jesosy tsy ataoko mpanarato tsonontsonona reo fa mpanarato olona dia mba hampafaingana an'izay dia maka toerana ao anatin'ny fonay mihitsy ny fatokiny fa tsy arena aingana ny dedavinay fa arena mateza arena ina hoe fa raha maimay anan-karena misy pastera maimay manan-karena ve tsy haiko sara misy pastera ve any maimay anan-karena fotsiny fa any le olona aza manao sabata fa tsy manino aza mandray afaka misotro kely angenao hoe tsy manino na voka sigara na manao minizipo kely ianao fa zay azately gazetolny tena any mihitsy ianao afaka manao makiazy be le otra itega alleloia maimay inona izy io amin'io may an'ina izy io atahorana ianao sao dia hiala ao aminy apôstôly mivaditra zay fanjakan'Andriamanitra nitondrana anareo misy zavatra hoe ty tsy azo anaovana ty tsy azo anina ty tsy azo atao reto ataovy ary rehefa ataonao ty dia ataovy tsara dia ho tahian'Andriamanitra ianao amen ve ao amin'ny bokyny amin'ny Malaky dia ataon'ny tompony zao dia ataorona miasa Malaky hoe ataoko ao an'leonao ny fitahina sy ny osina raha mandodimy ianao amin'ny apokalypse 3 ale Malaky 3:9-10 hoe raha hoetiny fafolo-karena ny trano fireketana fehoana dia mivako ny lanitra dia ampidinako fitahina manana biampy fa raha tsy zany hozoniko ianao raha miantso an'Andriamanitra anie ianao raha nabavy ka manao zay ataony dia ho tahiny fa raha tsy zany hozoniny ianao vavaka ihany fa hozoniny diny daholo ny lalana ohatrany hoe zanaka maditra zanaka manino hoe zanaka maditra nefaran'ilay fanakatonon'Andriamanitra ny lanitra nefa tsy hidinan'le fitahina dia mety miteraka heritreri-dratsy amin'le olona ataony an'izany mangataka mirakla le olona tsy mahazo tsony mangataka fitahina mahatra tsy mahazo tsony dia ozy le olona ngamba Andriamanitra matory angamba Andriamanitra tsy ariavana fa Andriamanitra tsy matory ary tsy rendremana ny mpamonjy anao fa isanandro isanandro amin'ny fotoana rehetraretranao dia mamaly izy ary ny tena tian'Andriamanitra anie dia zao ny falianao sy hinananao ary ny atorizanao tsara e amen ve izany ny isa sarana ty ambony tany dia Andriamanitra anampy anao ny mpanompo ny bala ny pisikity zany dia mangataka lalana azahoana fitahina any misy olona mahavita manatitra olona fanatitra olona alatsa-dra misy olona mahavita maka mangala-draza dia ho vonona alatsa-dra any amin'izay andriamaniny any azahoany vola sy arena ny an'Andriamanitra tsy zaza tsy vehivavy tsy lehilahy fa ozy izy hoe eto ao trano fireketako io dia androtsako fitahina ianao amen ve sao nge fitahina mety possible fa salamana voalohany fandravarany asany devoly sokatra ny saina malala ny soratra masina ianao dia manomboka miditra moramora ny fitahina Andriamanitra zany tsy dia tena manao tonga dia mitobaka be hoe tonga dia mitobaka fa zarany tsy moramora ianao taton'isy olona mandeha tongotra mandeha mivavaka ny Ambohimamory tena mongo mihitsy zany tonga ny Ambohimamory dia tonga lobe izy dia matory izy aloha tsy asakadiny dia zay vao manomboka fotoana nanontany izy hoe inona ny secret apôstôly fa zay roaporopory foana zay tsy mandeha ny zavatra zay atsangana androany amin'ny herinandro ambony amin'ny ray volony simba ty ho atao manana vila zany olo zany zao manana tomobile tsara asa isanandro isanandro tsara asa foana sady mitombony sady miadana fiadanana izy mandeha tsara ny asa izy mivavaka
ny zanany any amin'ny école tsara indrindra mianatra. Telo ny zanany mianatra izy. Zaho toetra amin'izany amin'ny finoana meny tompo anao angenao. Zaho toetra amin'izany angeny tompo e. Maika mihitsy izy amaly vavaka anao e. Tena dodina mihitsy ny tompo amaly vavaka anao e. Androany mifametra-tanana dia ositra mirakla. Tsy hitanao hoe misy vola mihitsy aminao fa le jery mampiditra fitahiny nomena Andriamanitra androany. Mino ve anao? Mino ve anao? An'Andriamanitra ny famonjena ho anareo fitahina, ho an'ny olona ny fitahina. Ohatrany ahoana moa zany ny fidirana io androany. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia mijanona ako. Jaona 20. Alleluia. Jaona 20. Ina moa lazaiko natao? Jaona 20. Liko 20. Jaona 20. Ny andininy 20. Ity vakiko izy. Miara-mamaky tsika ny andininy 20. Manao hoe ary noho ny afaka avalona dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Dia ozy izy ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefeo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atefeo eto ny tananao ka ataovy amin'ny lany voko, ary aza isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaky Tomasy ka nanao tany hoe tompoko sy Andriamanitra ao. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino? Sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino? Afaka valona miala amin'ny Pasika niseho Jesosy, mpianatra ny vavaka, nanao famaranana ny firavoravona, midy ao an-trano, niditra Jesosy. Nirindrina zany tsy nafehany Jesosy hoe tsy mahazo miditra ao, fa niditra fotsiny izy. Dia ozy fiadanana ho anao Tomasy, Petera, Jaona, Jakob, ianareo rehetrarehetra ary Maria, fiadanana ho anareo gaga ny olona. Fa hoany taizanao niditra. Fa andro fahavalo aoriana amin'ny Pasika, raha tamin'ny 21 amin'ny Pasika. 22 tsika teto, 23 androany ny andro fahavalo. Toso ny tompo, tsy mino venao e. Kaso ny tanako dia nikasina, lany voko kasina. Mino aho, tompoko sy Andriamanitra anao. Alleluia. Dia hoy Jesosy, nahita ianao fa mino dia mino. Fa sambatra izay tsy mahita ny soka mino. Ianao ve klasin'le nahita sa le tsy nahita? Andro fahavalo androany. Sambatra ianao raha tsy nahita nefa mino. Sambatra. Sambatra ianao satria tsy nahita nefa mino. Ianoy ary aho. Nisokatra ve moa, nisokafana ve moa mivaravarana tamin'ny Jesosy hiditra ao amin'le efitrano ny mpianatra tamin'ny andro fahavalo taoriana amin'ny Pasika? Sokafana sa tsy sokafana? Tsy sokafana. Androany koa tsy isy varavarana sokafana. Fa ny fonao mino dia hiditra aminao hiery atao amin'ny Jesosy eo, sa fiadanana aminareo, fitahina ao aminareo, fanasitrarana aminareo. Alleluia. Fanahafahagagana aminareo, fanahafitahina aminareo, fanahafanastrana aminareo. Sambatra izay tsy nahita nefa mino. Androany io vao mipetraka ny tanan'ny paster dia misokatra amin'ny fonao dia miditra Jesosy mametraka an'le hery dia hitahina amin'izay mirakla, tahina amin'izay fitahina matesa. Sambatra ianao fa tsy nahita nefa mino. Alleluia. Sambatra, sambatra, sambatra izay mino nefa tsy nahita. Amen. Jesosy miditra teo amin'ny mpianatra. Jesosy miditra eto amin'ny kolezioma. Jesosy miditra amin'ny tsiraray avy. Zao aminareo, nareo ato amiko sy angatao izay angatanareo. Fa na misy rona telo vory amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Mino ve anao? Lazao le eo akaikinao. Sambatra ianao. Satria ao aminao Jesosy. Ho tahina ianareo e. Ho sitrana, ho afaka ny ozina, ho ravasakana. Tsisy masakana ny Jesosy tsy hamonjy anao androany.
tsisy masakana ny Jesosy andro fahavalo androany Andriamanitra ny famonjena hitanao anasitrana anao nafakagana aminao yes amen halleluja halleluja yeah one Jesus halleluja andro fahavalo androany lala miditreto ny tompoamany efa nilaza taminareo izy anatsika famaranana hitondra fiadanana hitondra valomavaka hitondra fakakampitahina arena mateza halleluja Thomas Thomas kasiotana kasio Thomas lany voko mino aho Andriamanitra anao nahita anao dia mena fa ty amintsika ny fahasambarana ny mandeha sy tsy mahita sy tsy nahita nefa mena omena azy ny fitahina omena azy ny fahendrena omena azy ny fahagagana omena azy hatramin'ny fiainana mandrakizay fa tsy niaro zanany lahy fa natolo ny hamonjy ny olona rehetra montsy meny miaraka amin'izany fa ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra amen na feralahy ao tsangana lalahy amen na amen amen na feralahy halleluja orakoraka ataony amama rehetra miaraka aminay tsangana ianao ranapafy andro hivavaka tsangana lalahy tsangana lalahy tsangana zay tsy nahita zao ny familya tsangana maloratany tsangana iazany fanamasin zany hitsototso aminareo alasitsy anafakagana halleluja samy vavakytsika fa tsy atsigarony tsangana lahy fa natolo ny amonjy ny olona rehetra montsy menena ndao vavaka malorateny ianao halleluja halleluja eny hoe za vetivety azafady nahazo SMS androany masa tokony tamin'ny 60 angambany zao no anatin'le SMS tsara ny tompo apôstôly toejaza zay mananjanaka mivadiko 5 taona zay ozy izy zao tsy nazo zaza avy any amin'ny dokotera zay dia toejaza ny zana vadiko halleluja kaloha dia zao zavatra nitranga 10 minitra taorianan'izay dia namerina ny antso indray izy SMS apatsahivoko anao ray aman-dreny fa avy aminao ny tsy nananana anaka dia sao le soratra tamin'izay ny vady 5 taona lasa zay dia fampitafatafatsika dia hoy ianao taminay mivady manao hoe rahalahy afaka 5 taona ianareo vao hiatrika ny fiainana eno izy alleloia osana za miteny izany fotsiny dia izao izy izy 5 taona katroka hiatrika ny fiainana zay fa momeny Jesosy zanaka za tsy mananeritreritra hoe tsy hanan-janaka anatin'ny 5 taona fa miteny izay fotsiny zao ndray ary no teneniko aminareo ataovy ny sitrapon'Andriamanitra ekeo aloha androany satria mety tsy vita tsony izy androany fa minoa dia ekeo dia ataovy ohatra hoe amin'ny sabata ohatra hoe tonga da amin'ny sabata manao anto tena izy misy nentinao dia zao no teneniko anareo na le tany ambany gradin niditra na inareo zay ato dia zao afaka 3 volana ho feno ny vata fanatazanareo ny antso ry zareo tany ambalavoatseny Paris hoe milatsaka ny avandra ndray andro dia hoe hoe za matahotra nareo fa tsy kasika aminareo zany avandra zany tao anatin'ny hektara angeza be tsy voakitika ny azy na taina avandra fotsiny anga tsy mikasika azy afaka 3 volana manana ambiampy ny tahirinareo fa zao mahay
manao tsara ny tompo dia mahay manao ratsy koa zany hoe manakana ny tsara tsy andeha aminao izy fa izy tsy manao ratsy le tsara ny tazona raisy jesosy hiditro aminao androany dia hitondra fahasambarana izy faharoa eo ambany eo amin'ny 21 am'le jaune 20-21 dia hoe dia maro koa ny famantarana nataony fa tsy voasokatra fa raha voasokatra zao dia izao tontolo izao tsy omba miboky ny soratana vao mampiditra vao mandray ny jesosy anao androany dia tonga le erim-pitahina dia zao koa ho maro koa ny famantarana anaraka anao ho maro ny famantarana androany manomboka androany zany tonga ao anatinao zany lay hery lehibe le motera be tonga ao dia miodina ny motera io ny anaran'io motera io dia hoe fitahina dia miodina le motera dia misy famantarana ray roa telo efa tsy tadidinao ntsony rehefa afaka enim-bolana dia zao ay zany famantarana miaraka amiko apôstôly benjamina no teny zany aminao ilaka Jehova tompony sabata ao mpaminan'Andriamanitra Jehova tompony sabata amarina ntsony tanteraka aminao zany androany apôstôly benjamina apôstôly Jehova tompony sabata anabalanao azany omariny zany omaro ny famantarana anaraka anao na amin'ny asa na amin'ny fahasalamana na amin'ny alatsaina amin'ny fianarana hotahin'Andriamanitra anao hoy apôstôly benjamina mpanompony Jehova tompony sabata miaraka amin'ny vadiny hotahin'Andriamanitra anao ankehitriny nitsokatra amin'ny lanitra raisy Jesosy tompo sy mpamonjy halleloia misy amin'Andriamanitra eto misy fahasoavana mampitomany manokatra ny fo dia niditra Jesosy dia hoy izy hoe hotahiny anao zavatra zay anay any Jesosy ka mitsatanana ho fitahin'Andriamanitra mba mpamantarana mahagaga raisy Jesosy avy tao anatin'ny apôstôly fa Jesosy ho raisinao tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia mitsatanana ianao reo amama mametra tanan'ireo afa-ty ambiko daholo ireo satria tsy vitako mametra tananareo fa be loatra aza misalasala rahalahy ny rapitsinao dia androany no miainga ny rapitso ny famelan-keloko androany fanasitsana androany manaraka amin'ny fahasalamana ka hoy Jesosy hoe famantarana maroko no niaraka tamin'izany alleloia androany ny amama isy famantarana maro manaraka amin'ny fametran-tanana apetraka reo amin'ireo olon'ireo avy amin'ny anaran'i Jesosy tsisy ohatrany tiandray amena tsy misy ohatrany tiandray eto amin'ny collégium avoay gazety rapitso fa misy fahagagana eto amin'ny collégium amen na chef d'ora ahoana amen na satry amen 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 alefasina iray Hallelujah. Jehovah, mamjafo tombo strana irao tananao asitrana marary saina marary ovitra marary tolana tonga aminareo ny anjely ny falasitrana ny jamba Jesosy apahirato ny malemy alleluia malatonany Jesosy famantarana maro no manaraka izany o Jesosy ka tsy voasoratra boky fa feno ny boky raha soratana izany ho feno ny boky izao tontolo izao raha soratana ireo famantarana maro nataony Jesosy amin'ny olona mino azy halleluia raisy Jesosy eto ny anjelany Jehova eto ny anaran'Andriamanitra be Jehova tompo mipasika manasitrana
manasitry sivety totafa fitahina fanasitranana fagagana tainitsy sosy anareo tainitsy sosy anareo sitra vavatsika mama kely vavaka be Zao mitunga tile zanaka ube maraisuna we malemy saga Ifiao mianga vitu isawe Tutulu ni pana ikulalandava Ni bada kutumadia zamula uravaza fade Chinju vyao famana tena simatuki Rayo Rai malala rai Aizenawe Mangita ita na wizaye Rayo Tsara tupo toy izany le vavaka lasa tony antsany Jehova Malikuazane na nene na kwe Yanari raisi anafe na kwe Nani yanawanda Labutadala na nifia ina kwe Mitala usimengavi ya ketine Bantu ya nini lala nine Nyake nawe Mami ni fiarane wanilana Rayo Rai malala nai Aizenawe Mangita yetana wizaye Vous parlez français. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Ibrahim Moueba. Ibrahim, enchanté de faire votre connaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais un problème des yeux. Manana problema Ibrahim nenara kozizia, manana problema amin'ny maso. Oui. Avant, je voyais double. Taloha ozy mahita roa foana zavatra jereko. Oui. Et encore, je vois flou. Sady mbola flou zany fijeriko zany ozy rahalahy Ibrahim. Et actuellement, dès que je viens ici, j'ai constaté que je vois une seule image. La première fois où vous venez ici, c'est la première fois aujourd'hui? Vous voyez net alors? C'est aujourd'hui que je viens ici à la première fois. Androany voalohany atongavako teto dia. Oui. Et j'ai constaté que maintenant ça va pour les doubles. Tsapako izy fa lasa le maso le mijery anankiroa fa normal tsara fijeriko izy. Oui, c'était à quel moment? À quel moment vous avez commencé à trouver net votre regard? Normalement, ça c'est une maladie naturelle avant, mais j'ai venu à Madagascar, j'ai fait déjà une opération depuis 2012. Efa ela be ozy izy io fa tonga teto Madagascar tamin'ny 2014 dia natao opération. Oui, continue. Et dès que j'ai fait l'opération, j'ai vu toujours mal avant. Rehefa vita l'opération izy dia mbola ratsy ihany ny fijeriny masoko. Oui. Et après? Voilà, et dès que je viens ici aujourd'hui, maintenant ça va, je vois très bien pour concerner l'image. Maintenant l'image est un seul. Tena hitako mazava tsara daholo zavatra. Que Dieu vous bénisse Ibrahim. Jésus vous aime. Il peut faire encore beaucoup de choses. Il peut vous donner le salut pour l'éternité, pour l'éternel. Et votre santé va s'améliorer de jour en jour. Inch'Allah. Vous croyez en Jésus? Moi, normalement, je suis musulman, oui. Normalement. Mais pour nous, Jésus, il est puissant. Pour nous, il est pieux. On le croit toujours en lui. Même toujours, il y a un peu de nuance entre les religions, mais toujours Jésus est très pieux. Et dès que mon fils m'a dit que vous pouvez me guérir, oui. Là, je me suis obligé de venir chez vous comme ça pour vous conserver, Jésus et pour avoir une bonne santé. Alléluia. Je vais être ami avec vous. C'est possible d'être ami avec vous? Ouais. Ok, on se donne le téléphone à mon frère là, et puis on peut se rencontrer.
Que Dieu Ok. vous bénisse et gardera votre regard, votre problème des yeux intact. Alléluia. Ok, Amen. je vais envoyer le numéro. Oui, oui. à- Reste le numéro de Fanarak. Ok, merci beaucoup. Ok, Alléluia. Oh, orala, Sitchen, ngene ulla, musulman le ulla teo Sitchen. Tayin Jesus. Orala papkel, dina problema nao. Sazana nalem tao anatin'ny tapabolana. Nalem tao anatin'ny tapabolana, malemy tongotra. Ihany ty lako rehetrarehetra ty zany efa tena tsy afaka mihetsika tsony. Dia izay zavatra kasy ny ty tanako ty dia na vaky na tonga dia milasaka fotsiny. Dia za zany isaky ny amin'ny 12 sasany tena mamay be foana sady mandoa be foana. Atoandro sa alina. Amin'ny alina. Ahoana, tonga ovinanao ny tonga tato. Vao zao zany vao tonga tato. Zao tapany arivo zao, androany zao. Androany maraina. Fa taiza nafantaranao an'ity fotoana ity raha bavokely. Penora Magedona zany za. Dia efa nitsaon'ny apôstôly zany dia hoe tonga fa atao batisa. Dia tena nalembe atao anaty fotoana nanaovana batisana. Dia tsy natao indray ahako. Dia zao afaka mitsangana tsara, afaka miazakazaka. Mandiana hoe miazakazaka ela tsireo vetivety. Iny izy falasany azakazaka. Avy amizay, avy amizay. Niditra tao aminy Jesosy Kristy, famantarana isan'andro ny miaraka aminy. Ty mamany, ahoana fijeriny mamany zany. Tena tsara mihitsy izy fa za tena kivy tanteraka mihitsy satria ankeo maraina zao zay dia mifody mivavaka foana zay hoe tsy maintsy mpandresitsika androany fa ny devoly dia efa fahavaloresa. Le asan'ny devoly mamely azy zany amin'ny 12 sasany alina dia olona manodidina na ihany le izy. Ringana iny zao, ringana tsisy toerana ho azy zany tsony aminao. Fahazavany voninahiko anavy amin'ny Jesosy. Isaky mivavaka izay amin'ny alina dia enina mihitsy hoe misy mikofokofoka be amin'ny alana. Tena mandrovy tsy mihitsy satana zany eo anatiny. Ino tsara neny a? Voalohany, efa nandrain'i Jesosy ianareo isitrany arabaka teny. Faharoa, aza mihina kisotsony a. Le olona mihina kiso reny ny andairany reny dara reny fa ianareo zao tsy andairany zany tsony fa maheriny momba anareo ny amin'izao tontolo zao. Dia tanterao le batisa. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy tsika. Ty koa misy rahalahy anankiray. Maninona anao rahalahy? Avao. Maninona anao? Maheno? Isan'ny anaran'ny rahalahy aloha? I André tompoko. Adrien. Inona ny ijoroany Adrien vavolombelona? Mahiray Za zazavataotra. hoe tamin'ny maraina tompoko dia tena tsy nahita mihitsy ny masoko. Tsy nahita ihany keo ty jamba koa ty, dia ahoana? Nefa zo izaho zao efa mahita manjavozavo fa mbola nanana kely zany. Mbola misy kely. Sady amin'izay ako tsy mahina kanina no malemilemy be zany. Nefa no mivavaka taty zany androany fa vao androany any taty. Dia haiko tena matanjaka zao Oka ho Adrien, ho Jesosy e. Ho an'i Jesosy. Tsy hoenao tsara fa miala tena zao dia mahita amin'ny anaran'i Jesosy mahita tsara. Sitrany verina ny fihinan-kanina. Afaka ray volana ianao afaka 3 volana manana ambiamby atsara anatin'ny fitehirizanao. Mahereza amena ve? Amen. Iny koa misy anankiray. Iny koa misy anankiray. Avisy evidoro. Alleluia. Tiany Jesosy ianao ranabaviko. Tiany Jesosy ianao ranabaviko. Izy moa ny anaranao? Josephine tompoko ny anara. Voalohany ve anao tonga teto? Efa tonga tany amin'ny 10 janvier tany amin'ny palais des sports. Inona ary ny fahasoavana azonao androany? Fahasoavana azoko androany tompoko efa tany amin'ny 10 janvier zany nefa nahazo fahasoavana fa tany an-trano tamy foana ho pasteur. Dia tapa-kevitra indray namonjy an'ity fivoriam-bavaka lehibe ty. Dia inona indray ny fahasoavana azonao androany? Fahasoavana azoko androany zany sa mantsy pasteur dia nanana aretina fanina foana. Efa ela be mihitsy zany aretina zany. Amataonana. Efa amataona maro. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao ranabavy? Tamin'le 10 janvier iny zany pasteur nanolo tena dia mbola nihinana fanafody tamin'iny fa 3 andro tao aorianan'iny zany dia lany le fanafody dia za koa tsy nanam-bola dia tsy nihinana tsony ka efa sitrana le aretina. Efa sitrana le aretina fa mbola mividy fanafody le ranabavy. Lany le fanafody vao fatany hoe sitrana izy dia ahoana? Androany indray inona ny zavatra nitranga fa atao nanolo tena, avy nanolo tena ianao? Dia androany indray mbola nanolo tena dia nisy zavatra niala tao amiko tao. Totalina mihitsy ny fanasitranana an'ity ranabavy ty. Izy moa ny anaranao? Josephine tompoko. Tahin'Andriamanitra ane ranabavy Josephine. Jehovah nahiditra anao fagagana amin'ny fiainanao manomboka izao. Hitompo fahasalamana fitahina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Tiako misy marenina dia mandray avira lazoky fahasalamana e. Iza ny anaranao? Samy Edmond anarako. Samo Edouard. Edmond ka. Hébreu. Edmond. Edmond. Inona problème Samo Edmond? Ty sofiko ty apôstôly teto Tsy maheno ny sofina. Ary nametra tanana ianao zao nanolo tena ho an'i Jesosy ve Samo Edmond? Dia inona zavatra nitranga rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao? Sitrana le sofiko tsy maheno. Sitrana le sofina, maheno sa tsy maheno? Maheno. Efa nasoroko le micro ino tsara? Henony tsara mihitsy le fanontaniana hoe aiza ianao mipetraka dia ilay tanjobato ka inona no ataontsika any amin'izany horakintsika sa hivoaka sa hanolo tena tahiny Jesosy. Amen. Tiako misy anankiray amin'izao fotoana izao nga dia miditra any aminareo hoe herim-pitahiana sy fahagagana be mihitsy tahaka nidirany Jesosy teo ampovoan'ny mpianatra dia miditra tokoa izy alohan'ny ranabaviko. Iza ny anaranao ranabaviko? Mariety. Sambasamba ianao tonga teto androany e. Taizana fatakanao an'izy ty fiviginy bavaka lehibe ty. Zanako rehefa mivavaka ato. Iza ny anaga zanakao? Elisa dia Naina. Izy roa kely reto ve zany? Iny zanany. Dia inona ny zavatra tsapanao? Ninona nahazo anao mahatonga anao nanolo tena ho an'i Jesosy? Foana ny ilako. Marary ny ila tenanao? Hoe misy rheumatisme. Misy rhumatisme. Manisa ty hoe? Ohatrany hoe zany rhumatisme zany? Manaikitra daholo ny valintaolana. Manaikitra ny valitaolana. Dia inona ny zavatra nitranga teo zany? Dia nanisy zavatra mafana be. Nanolo tena ve anao aloha? Afa nanolo tena ho azy aty. Dia nanantona metra tanana? Eny tompo. Dia tsapanao nahazo hery ve anao? Eny tompo. Zay hery zay la epagagana mitondra fitahina dia afaka ve le aretina sa tsy afaka? Efa nijanona izy eo dia mba agatahako tsy hiverina amiko tsy. Janona tanteraka ilay izy. Avy eo metraka tanana. Amin'ny anaran'i Jesosy avy eto. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny famonjena. Anao ary hitanao izy. Tsy miverina intsony ny aretina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy tsika ary. Mahagaga Jesosy. Dia fahagagana maro izy no manaraka an'izany. Famantarana maro no manaraka an'izany. Tehaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Amin'izao fotoana izao dia ohatrany rano vaky avy any betsiboka ny fiavon'ny olona. Andray ilay herim-pitahiana, fahagagam-pitahiana sy fanasitrahana famoahana dia amin'ny ho tanteraka etroany araka ny tenin'ny Jaona ao amin'ny toko faharoapolo dimy faraika amby roapolo dia niditra teo ampovoan'ny mpianatra Jesosy ka niteny hoe ao aminareo fiadanana ary dia nanao famantarana maro izy taorianan'izay. Amen. Kizina mitenena amini firenena fayanao nunatina anamba situka mafini anjumara